Onolotra ny arahava tompoko. Foana ny fampitandremana mahakasika ny mety fampiatsahan'ny rotsakorana ho an'ireo toerana izay nara izany. Etsika ilan'izay dia saika mbola toetrany aloha ny rotsakorana ho an'ny faritra sasany, ho an'ny afovoantany sy any amin'ny faritra avaratra ary ny morontsiraka atsinanana. Mety natompo kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra loatra mangoro atao anatin'ny 3 andro manaraka. Mivina toetry ny andro ho amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia azo orana tandrifin-drahona amin'ny voamaraina any amin'ny faritra Betsiboka, Boeny, morontsiraka ny faritra Sofia ary morontsiraka ny faritra Atsimo Atsinanana. Andrahona na anjombona mety hisava ihany zay rehefa misandratra andro ho an'ny afovoantany sy morontsiraka afovoan'ny Atsinanana. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hibalika aby mihitsy azy ingaby masoandro any amin'ny ilany andrefana sy any atsimo andrefana ny Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifin-drahona mety harankotroka indraindray any amin'ny faritra Diana, Sofia, Loatra Mangoro, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Andrahona mety hisy ihany ny Erjika isina orana tandrifin-drahona harankotroka ho an'ny ilany Atsinanana ny afovoantany. Ho an'ny ilany andrefana kosa dia ho maloko ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona mitsitokotoko. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Vinan'ny maripana indray manodidina amin'ny 17 hatramin'ny 1.30 degré zao ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 3.30 degré morontsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 4.30 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 7.30 degré na 8.30 degré mihitsy azo indraindray maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana. Mivina toetry ny andro amin'ny sabotsy kosa indray ary voamaraina aloha dia azo orana tandrifin-drahona ny any amin'iny faritra Atsinanana sy Loatra Mangoro ary ny ilany Atsinanana ny afovoantany iny. Ny tolakandro kosa indray dia hiseho hatrany ny orana tandrifin-drahona mety harankotroka ho an'ny faritra avaratra sy morontsiraka Atsinanana ary ny ilany Atsinanana ny afovoantany. Ny faritra hafa moa dia ifandimben'ny ny rahona sy masoandro. Raha ny amin'ny maripana vavinavina ny dia eo anelanelan'ny 17 hatramin'ny 30 degré zao an'ny afovoantany, 17 hatramin'ny 2.30 degré morontsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 4.30 degré ho an'ny ilany andrefana. 9.30 na 7.30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'iny faritra avaratra andrefana iny, anainka 9.30 degré mihitsy zay any Betsiboka. Mivina toetry ny andro ny alahady ary namaranantsika sahady dia hitoetrany ny orana tandrifin-drahona mety harankotroka any amin'ny ilany Atsinanana, ny faritra avaratra ary ny afovoantany. Ny faritra hafa moa dia andrahona mitsitokotoko na andrahona amin'ny ankapobeny. Mivina maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 9 hatramin'ny 30 degré zao an'ny afovoantany, 9 hatramin'ny 3.30 degré morontsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 3.30 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 7.30 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka, ny manodidina ny Port Berger, Mampikony ary Antsohihy. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoananao ao manaraka indray veloma tompoko.